Ny Nosbe ny fanombohan'ny taom-pianarana 2023 2023 tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny faritra Idiana, fotoana izay nanentanana ny tanora ahazoto amin'ny fianarana na atsiarovana manokana ireo mpanabe isatsokajiny ny nanaovana ajeritodika ny ezaka vita teo amin'ny sehatry ny fampianarana tany amin'ny faritra iny. Tsaiky tsara tariny an-dakilasy manana no avy mamiratra ho an'ny malagasy. Io no hevitra nentin'ny fitalevam-paritra ny fampianarana ato amin'ny faritra Idiana nanokafana tamin'ny fomba ofisialy sy ara-panjakana ny fidirana taom-pianarana 2023 2023 ato amin'ny faritra Idiana izay natao teto Nosbe. Izay rehetra nandray fitenenana teto dia samy nanasongatina sy resy lahatra fa ilaina ny fianarana satria olona mahay tsy very mandeha ary tsy ho sahirana fa indrindra tsy hijaly amin'ny fivelomana. Zava-dehibe amin'ny sehatra ny fampianarana ny nanokana ny fanjakana isaka ny faritra ankalazana ny fanombohan'ny taom-pianarana satria sarotro ny asa fampianarana. Maro ny olana sedray ny mpampianatra mandritra ny taom-pianarana raha reny tokoa raha ohatra mba misy andra raiky andesigny hanamarinana ny fanombohan'ny taom-pianarana. Raha ny ediky nampisehoantsika ny karnavaly teo izay nampisehoana fa manana tanjony tokoa ny mpianatra ato anatin'ny faritra Idiana. Tsy vitany mpianatra mandany fotoana fotsiny anatin'ny taom-pianarana fa nasehondreo zanakatsika tamin'ny karnavaly teo fa manana tanjony ireo mpianatra ireo. Io no hevitra izay niraisitsika io dia mametraka andraikitra mavety ho atsika izay mikirakira ny asa fampianarana. Tsy adino ihany koa ireo mpanabe izay tsy mikely soroka amin'ny kolikoly ireo ankizy mba hatanora vanona sy mahay andraikitra azy ireo. Ka ny rentrée solennelle fotoana raika ahafahantsika mba mampitaotra ny mpampianatra jiaby amin'ny faritra izay misy atsika. Mankasitraka antsika mpampianatra amin'ny ezaka izay nataontsika. Raha ny zavantsika ny vokatra tamin'ny fanadinam-panjakana tamin'ny année scolaire parato miakatra ny résultatsika. Fiakaran'ny résultat zegny tsy maintsy misy ny mpampianatra. Maro fa misy ny ezaka nataon'ny mpianatra no mifagnarantsika ny fampianarana izay ataon'ny mpampianatra. Fa io indrindrandrindra ny ezaka izay nataontsika mpampianatra, ny ezaka nataontsika ray aman-dreny, ny ezaka nataontsika tompona ndraiky indrindrandrindra satria ny fampianarana dia atsika jiaby miaraka mandeha-tanana mba ahafahantsika anatsara bebe kokoa ny fanabeazana sy ny tanjony izay napetraka ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministerany fanabeazam-pirenena. Nofaranana tamin'ny fitsangatsanganana teto amin'ny tora-pasika Andilana ny fandaram-potoana izay niarahana sy nahitan'ireo solitena n'ireo mpianatra isaky ny distrika 10 ato amin'ny faritra Idiana. Ambilobe kosa no ampiatrano ny hetsika amin'ny taom-pianarana 13 sy 14 sy 20.